Tanako ny discours ny cardinal iny le tsy rariny tsika malagasy hoe mahantra ary tsy fanirian'Andriamanitra mihitsy tsika mahantra. Fa faniriny esa zany ny tiany tenena amizay, fanirian'le Andry Rajoelina sy ny be gouvernement vazaha hoe mahantra tsika malagasy sy ny sibirany dikan'izany reo fatikarana rehetrarehetra reo. On va décortiquer ce qu'il a dit. Ny olona ozy isiny aleon'ny olona mitady avenir aty ivelany toy izay hijanona ao Madagasikara satria tsy isy avenir intsony ao. Hatramin'ny firy gouvernement successive firy izay ny teo mbola tsy nahita hoe olona hoe hitsoka amin'ny Madagasikara zany hoe be dia be ohatry ny amin'izao situation tsika zao. Ny enjana be le discours ny cardinal iny, surtout hoe olona mpivavaka, olona mpitondra ny ana néocolonialiste no mitondra an'izany discours zany, dikan'izany nandrareo raha zany efa ina tiako teneniny efa tsy manaiky tsony ny zavatra misy ao Madagasikara. Enjana be ne zany, enjana be ne ny discours ny cardinal iny. Izy satria olona mpivavaka dia tsy sahiteny mihitsy ny directement hoe zao ne le fandehany, fa ny zavatra hitantsika kosa dia mahita ny fijaliany vahoaka malagasy tena hoe mijaly na mitondra eglizy ara na mitondra temple protestant dia miteny daholo hoe mahantra tsika vahoaka malagasy. Efa niteneniko, efa zavatra nilazako anareo io hoe Madagasikara ho andro ho afa-tsy miaraka amin'ny vahoakany. Io c'est en train de se concrétiser, c'est en train de se faire ny grand ina moa tiako tenenina penseur religieux rehetrarehetra no mahavita miteny an'izany. Tsy fanirian'Andriamanitra tsika mahantra, fa fanirian'ireo mpitondra eo Madagasikara reo ny tsika mahantra. Tsy niteneny le izy eo fa fanirian'ireo mpitondra reo, fa za miteny anareo fanirian'ireo mpitondra reo mahatonga antsika malagasy mahantra. Bonne année Maël Franck. Enjana be le discours ny cardinal iny. Tena hoe be dia be koa zao ny mpitondra fivavahana izay tsy manaraka Andry Rajoelina dia tonga dia ça dégage any anatin'ina any anaty prison. Be dia be ny olona arreteny zareo. Be dia be ny olona efa potehany ils savent pas conjuguer, tsy haino miara-miasa amin'ny opposition, tsy haino miara-miasa amin'ny opposition, tsy haino miara-miasa amin'ny vahoaka malagasy satria ny zareo ny intérêt vazaha no apetraka any eo. Non plus d'avenir à Madja, autant souffrir ici. Bah écoute, je comprends en fait. Je comprends que les jeunes veulent partir. Za tena tsapako mihitsy manina ny tanora ny te hiala ao. Maël Franck paneorezane. Jereo tsara fa nareo mieritreritra hoe te ho vazaha, jereo tsara ny situation en Mayotte. Jereo tsara ny situation en Mayotte amin'ny resaka cyclone amin'izao. Tsy raha indry zareo mihitsiny. Jereo tsara fotsiny situation en Mayotte enjana be. Enjana be ny situation en Mayotte amin'izao na ny aide humanitaire na le Elisabeth Borne mandefa ny teny hoe nandefa aide humanitaire nefa tsisy aide humanitaire ho an'ny vahoaka efa 30 000 personnes 60 000 personnes ny tsita. Nefa nilazany zareo hoe 30 personnes à 20 personnes. Tanareo minimiser zareo satria fatina olona mainty. Satria razana olona mainty. Ny olona mainty ça ne pèse jamais dans l'échiquier mondial. Ça ne pèse jamais dans l'échiquier français. Ça ne pèse pas plus que l'intérêt français. Jereo tsara fa colonie mbola colonie ne Mayotte. Mbola territoire français ne Mayotte. Nefa jereo mifanaovany anazy. Jereo daholo ny territoire nipetrahan'ireo vazaha reo mampinany antsika amin'izao. Dia zay mifandehany ao Madagasikara ao. Tsatsay potehana ny système éducatif, tena potehana total. Dia mbola potehana le fomba fisaina sy foto-pisaina le malagasy. Dia le malagasy koa dia manaiky.
Za koa anisany ao anatiny ao hoe je m'introduis hoe za koa zany anisany olona vendratay satria manaiky an'izao situation mampinany maniny vahoakako zao. De reo mpanan-karena rehetrarehetra Madagasikara reo manaiky complice ny fandehany ao Madagasikara amizao. Reo mahazo ny taolana keliny de tsy mieritreritra ny vahoaka afakany ambany. Ny vahoaka afakany ambany koa mety lalaovina amin'ny 5 000 ariary de mavita mamaritra ny vatony. Safezany cercle vicieux ao Madagasikara ao. Cercle vicieux le izy ary tsy mety hiova mihitsiny raha tsy manomboka amin'ny tsirairay avy. Teny foana aminefa. Za ko miteny foana nefa ny olona tsy mihaino mihitsiny. Efa nteneniko hoe Madagasikara ho andro fa tsy araka amin'ny olona mantra. Raha ohatra za ko raha ohatra hoe amin'ny situationko manokana, za zanaka mpanan-karena, za manam-bola. Raha ohatra ny situation manokana zany ny anterehako ne zany tsy teniteny amin'ny gouvernement ny Andry Rajoelina hoe ny anterehako raha zany anterehako manokana de ho namandry rajojoa de ho namandry kalamialy de miaraka amin'ny jeunesse dorée Madagasikara parce que c'est moi dans ny situation sociale miaraka amin'ireny. Nefa za ko miteny anareo foana hoe Madagasikara ny fitiavana tanindrazana zany io tsy afaka miala aminao io. Fa Madagasikara raha mbola reo no mitondra Madagasikara de iletika ny vahoaka malagasy. Salut Ratisbonne rindra ary misy za kokondry tsy maintsy mandroso ony tsy mandroso Madagasikara fa tsy miaraka amin'ny vahoakany. Zay nefa plan franc-maçonnerie malagasy miaraka amin'ny concours ny Vasa franc-maçonnerie Vasa. Nga io sy misy an'izany hoe azaka miaritra zany efa ho faty fa fatesana no miandry sy fatesana amin'ny deuxième étape manaraka eo fa fatesany ny vahoaka. Regarde un peu toi comment tu es. Ny fomba tena mampitendrantsy olona trany hoe efa c'est hallucinant que la connexion soit mauvaise. Ah si, à chaque fois c'est mis en pause. Soit c'est signalé, soit c'est truc, mais c'est hallucinant alors que quand je suis pas en direct, ça se passe très bien. C'est fou quand même. Trany hoe efa nisy mianakavy, efa nitrareo mianakavy ka ampana-karena. De zay mahatonga antsika malagasy tsy tafavoaka satria nitrareo mpana-karena mbola mitondra. Jereo ny chef na temple hoe protestant gadrana. Zay tsy manaraka an'izay tenen'ilay Rajoelina zany de gadrana daholo. Tsy manana tsy afaka mametraka ny opinion anao mihitsy zany ianao rehefa misy mahita zavatra ratsy atao zany ianao de ianao zany tsy maintsy misaotra. Nefa zavatra ratsy ny ataony amin'ny taninao. Ny olona rehetrarehetra samy nangalatra daholo fa jereo mifangalarany amin'ny Madagasikara. Tsy manipy izy ho an'ny manitra. Tsy manome fiainana izy ho an'ny manitra. Ny exemple fotsiny ndry Estrosi, ndry Balkany, reny rehefa mangalatra. Na ndry Sekaldi, reny rehefa mangalatra de manome amin'ny vahoakany. Manome amin'ny vahoakany. Ka reto mangalatra sady mampiditra posy no zarany ara mahita an'le malagasy mitovy ihany maniny maniny. C'est ça. C'est ça, c'est les fotom-pisainana maniny maniny zay. Pokaty be fotsiny. Aleo inany manompo reo daholo rehefa kendina avampory daholo koa. Moi en tout cas za ko manontany tena mihitsy hoe mbola hiteny ihany ve za koa. Nefa efa ohatr'izay le situation globale. Situation Madagasikara. Mbola hiteny amin'ny malagasy ihany ve za. Raha ohatra hoe ny faniriko manokana de manao vacances any Madagasikara de mipetrapetraka ana de je profite de ma vie. Ça je peux faire aussi. De tsy miditra amin'ny politique itsony.
Satria tena le olona tianao avotana no mitondra ny tena an'rero any amin'ny kiso. Tay amina many. Mikafindray ry tsy maintsy mandroso tapahiny foana ilay vidéo. Zay mitsy ny gafindrareo. Eritreretinareo hoe za rehefa manao live vao miteny any hoe rajojo de be mitsy manao signalement ny vidéoako. Vao miteny fotsiny situation Madagascar de be manao raha nareo mahita hoe ny algorithme-ko amin'ny TikTok, je suis suivi par 32 000 personnes sur TikTok. Nefa ny vidéoako tsisy mahita. Satria be manao signalement de TikTok koa manaraka an'le zavatra tian'jareo anina. De moi je parle toujours satria fatako hoe na de io raha i signalement io vidéo io tsy maintsy iodina be io, peu importe par les moyens par quel réseau, tsy maintsy misy eno foana zavatra teneniko. Bonsoir, et oui, ça fait au moins 4 fois que votre direct s'interrompt. Quelques secondes, bizarre. Je suis en train de dire que ils sont en train de... En fait, à chaque fois, c'est hallucinant, mais ils coupent. Et moi, je sais que même Facebook, je pense, est de mèche sur le fait qu'il faut pas que je parle de la situation à Madagascar. Parce que c'est un dangereux pays. Satria ny anterean'ny vazaha no protégen'ny zareo. Matoa manondronondro zavatra ohatr'izao hoe ito ataoviana, ito mitandrema am'izao misy antony. Fa hoenjana ny azo antsika malagasy. Kokoa moke fa sa. Coucou. Ekena fa tiany tany fiaviana fa mbola aitoa de ahoana sa osindry. Ataovy tsara le fanoratana teny gasy fa za koa sady enjakenjana amina ihany le azony feno. Ataovy tsara le fanoratana anazy fa za koa fa sarotra amina de za mamaky an'le teny gasy de mbola am'le teny hafahafa de tsy azoko ina le tianao tenenina. Nareo miteny gasy isan'andro fa za tsy miteny gasy isan'andro. Za ty ivelany de considéré hoe misy zavatra zany mo tsy ho azoko mihitsy ohatry ny azonareo anazy. De mba sy fehezahana kely am'le fanoratana anazy. Io zany le malagasy mbola betsaka ny tia azy ao zany. En fait ny zavatra hitako de ny mpanan-karena tia be anazy satria mahazo ny anterehany kely. De le classe moyenne le ho anazy satria potehan'le andry ny système na potehan'izany ao marché local sy national en Madagascar amin'ny resaka hoe favoritisme fotsiny amin'ny momban'ny marché public. Ça c'est ny favoritisme amin'ny momban'ny fanomezana ny prix des matières premières, fiimposena amin'ny prix en matière première, ohatra hoe ny prix en vanille na ny prix en cacao na prix en café. Njareo no miimposé an'le izy. Tsy tokony njareo mihitsy ny imposé an'io, tsy tokony gouvernement mihitsy ny imposé an'io fa c'est la loi du marché. Nefa ny marché Madagascar tsisy. Ny olona afaka ohatra zao hoe mikitika ny marché public à Madagascar de ireo faty karanareo de ireo faty vazareo. Raha ohatra hoe nareo miteny hoe naroto vita gasy amin'ina reo vita gasy reo société français reo ndry Colas ndry Total no manonto lalanao Madagascar ko vita gasy amin'ina. Nefa jereo le lalana manne mano be pourri. Il faut les payer 3, 4 fois, 5 fois, 100 fois plus. Fa nefa io lalana io mbola manne mano foana. Si ce sont pas les Malagasy qui ont traité les marchés publics, c'était les Français. Nani ni Njirama.
karana ny ina moa ny tiako tenena, karana no mpamatsy anazy, karana no mpamatsy any Jirama, Iridje, fanakaviana Iridje, jereo ny service anaovany amin'ny malagasy, mampisotro amanso, mampisotro taian'ny malagasy. Ny jiro guirlande pourri enfant d'année. De ny mpanan-karena ve de betsaka, ny mpanan-karena tsy betsaka no vahoaka fa tsika vahoaka no kindina alikako. Maninona satria ny hitanako ny ambany tanàna par le pied de rosy ny idiran'ny taona ny ambany tanàna, de ny ambany tanàna rehefa aveo de nahita ny lalana miaraka am'le vatin'olona le mavita mamaritra antenany mihitsiny, satria mite hikitika koa ny nareo ne tsy apozinareo zany hoe rehefa tafakatra ambony pouvoir zany ça grise satria anaty ambony pouvoir hoe anatina pays africain zany c'est des milliards et des milliards et des milliards que tu joues avec des milliards et des milliards. C'est encore plus intéressant que les pays européens. Milalao amina milliards d'euros enao. De enao le olona le mpanan-karena sasandreo mitady miety. De rehefa mena taonana kely de mavita mamono ny vahoaka. Les familles moyennes, c'est pas dans leur intérêt. C'est-à-dire, ils veulent pas faire émerger un marché national local en Madagascar. C'est que na coupe na rewe, matotsika tafavoaka tamin'ny andron'ny Ravalomanana, de nisy an'io émergence de marché local io am resaka produit tico sy ny tariny na de zavatra tsisy dikany sy macro, tsy ko natadidinareo reny. Fa nanomboka nandeniaina tsara amin'ny malagasy, ils mangent à leur faim. Jereo am'izao ny entreprise ny malagasy potehany zareo ze tafavoaka kely de potehan'le ravatomanga. Potehan'ny entreprise n'le ravatomanga. Angalariny. Tsisy anona mihitsy tsy afaka respira mihitsy zany fa malahelo ava manana pory. Nefa izy arriva manan-karena be pory. Efa manana société firifiry izy ao Afrique ao, Afrique du Sud ao. Tsisy ny société écran any Maurice. De ahoana zany tsika malagasy. Tara live tse tratrany taona Tifa Samuel. De ahoana zany tsika malagasy asaka atao voavy. Donc voilà. Comme je disais, yeni discours ni cardinal reny, ça doit être classé historiquement yeni. Satria ça reflète bien la réalité à Madagascar. C'est le point. C'est le point. Je m'explique. C'est le point du commencement dans la descente aux enfers. Rehefa manomboka ny groupe religieux mafita miteny an'izany. Nefa tadidio tsara fa la religion c'est la plus vieille politique au monde. Mikitikity any cerveau ny olona reny zareo raha mafita miteny hoe tsy sitrapon'Andriamanitra hoe malamanitra Madagasikara. Fa sitrapon'iza zany. Zay foana. Rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra de sitrapon'iza zany. Satria amin'ny malagasy rehetrarehetra rehefa ohatra zao mihinana tsy fihinana de sitrapon'Andriamanitra zay. Fa na ny cardinal ary zao mitena tenisany hoe sitrapon'Andriamanitra. Fa sitrapon'iza zany. De anjarantsika rehetrarehetra manontany hoe sitrapon'iza mahatonga ny malagasy manitra. Sitrapon'le olona le mano pour mivarotra ny vatony amin'ny 5 000 ariary sy rano glacé. Sitrapon'iza mahatonga antsika malagasy manne manina. Sitrapon'le Andry Rajoelina manome passer un intérêt français alohan'ny intérêt malagasy.
sitrapony isa matotsika manne man sitrapony gouvernement le Rajoelina mapitikiso any Madagasikara satria ny asany de mitsetra ny arena c'est tonga eo c'est mitsetra ny arena amin'ny malagasy ni sitrapony le Andry Rajoelina i maintenir la situation hoe on est dans une situation d'urgence amzay mahazo inona manao mimi amin'ny gouvernement any européenne sitrapony reny olona reny no sitrapony orientation politique le Andry Rajoelina manne manny mahatonga ny malagasy milane manny de sitrapony le olona le mivarotra tanindrazana tsirairay amin'ny sibika amin'ny koveta no mahatonga antsika malagasy minantsifinany de sitrapontsika malagasy tsirairay pory avy fa aza tenena ntsony hoe sitrapony divin tsy sitrapony Andriamanitra mihitsiny fa na ny cardinal nalatanana hoe na nasa tanana hoe zay tsy sitraponay sitrapony Andriamanitra anay mba asivo eritreritra amizay le izy de asivo anina mba asivo lalana amin'ny fiovana de miandra ny tovo raha valomanana ho liona sa ho sakakely tsy misy kokoa ndry tsambako mihitsy zany tamin'ny andro tena zany nahitaka j'étais encore adolescente à l'époque mais j'ai vu la différence entre le règne de Ravalomanana et tout le déclin qui s'est passé derrière tena ozisiko hoe tay amina many fa vitan-jareo nanapotika Madagasikara vitan-jareo nanapotika amin'ny vahoaka vitan-jareo nanapotika antsika malagasy de tsika sako raha mifaniriko de be ny olona mitovy amina hoe iteny amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe tsy mety ao Madagasikara itsangana be ny génération hoe jeunesse sa itsangana iteny sy hiady ho an'ny tanindrazana tena raha ny sitrapoko de hoe maro be nefa jereo tsisy mihetsika misy ny manompory amin'izay zay misy tsika rehetrarehetra misy ça j'ai compris j'en peux plus de ma gueule je suis malade en même temps alors avereny tsika rehetra nrangahary piso natao minane manompory amin'io tsika rehetrarehetra misy natao miname many de anjaratsika rehetrarehetra no mitsangana zaratsika rehetrarehetra no miady jereo fotsiny situation ny étudiant malagasy nanaovanjareo anazy olona tsy nianatra-pory no mitondra tsy inona de mialina an'le fahaizan'le zazakely 18 ans 20 ans hiakatra anao fianarana any akatso sy anao fianarana amin'ny politique de potehana satria tsy tianjareo isy avenir le zanaka amin'ny vahoaka mahanitra zay koa ne mbola tsy fantatranareo reo old money ao Madagasikara reo nefa tsy deux génération deux génération reo nefa manan-karena aza mieritreritra nareo hoe voaingana no fianakaviana na tsika rehetrarehetra mahita hoe fianakaviana Karmaly mpanan-karena pory fianakaviany zao ny Francis Caravony efa firifiry taona anjareo ny tao il y a une dynastie en Madagascar dynastie politique misy aussi dynastie resaka hoe c'est quand même dans la politique mais c'est na reo zanakany rehefa sansiriany dadany de sansiriany zanany na polytechnicien zanany aty andafy satria ny vazaha tsy maintsy manana maka relation miaraka am'ireo mpitondra ao Madagasikara reo tsy maintsy misy relation reo na hoe tao en censure na tao en politique na tsy maintsy misy relation reo amin'ny zanaka mpitondra aty satria ny moi personnellement le zanaka mpitondra tamin'ny génération mitondra daholo am'izao hoe ny ara lehibe tamiko ny zareo daholo mitondra am'izao
Ça, on dit que il est maire, lui. Ah oui, il est si, lui. Ah oui, non, non, lui. Hein? Moi-même, je suis même pas étonné. Ça dit, va tenir qu'on fait, quoi. Alors, je vais type tout dans la France, tia. Tu vas faire ta coutaroïse, et tout dans la France, tia. Fata quoi, ça n'a qui ça, tout dans la France, tia. Et c'est ce qui s'avère. Te reo sanakapitondra reo efa minamana amin'ny zanakapitondra ny any Madagasikara, any Gabon, any any, efa mpinamana daholo reo. Asina lien. Fa zany mbola tsy takatra, tsy hoe anina, fa zany tsy takatra an'le olona le mieritreritra hoe hay la chance hoe tena hoe mila miady be amin'ny fiainana za vao tafakatra anao. Rehefa zanakam-panan-karena nareo tsy mila miady be amin'ny fiainana zany de tafiakatra. Rehefa nareo ny ao anatin'le cercle, le bon cercle, tsy mila miady amin'ny fiainana pour ça. Na de teneko anareo na de hoe ruiné ara ny ray aman-dreninareo, nareo tsy hiaraka ikorosy aminy zany. Zay aloha de atao veritreritra atao tsara ao anatin'ny sainareo zay. De reo mpanan-karena Madagasikara reo tsy ça ne déroge pas à la règle. De sitrapontsika malagasy matotsika maniny e maniny. Tout à fait. Raha tsisy bonina rindra. Ka io ange rehefa tsy mitambatra tsy ho vato raha oviana le malagasy efa fasika i hatrizay zay mampalahelo an'le izy. Tanareo misy zany ohatra zao hoe nareo ao amin'ny sud de Madagasikara tena efa leo sy tofoka any fitondrana ny Rajoelina, ny fanaovana manine maniny ny vahoaka ny sud de Madagasikara ao atsimo. Ny situation ao matondra zareo mandozy ny eritreritra hoe sy teny no manavitra andrareo fa sy teny nefa miaraka amin'ny ravatomanga. Donc efa sarotra be, efa enjana be, efa mampalahelo be. Satria hitanareo fasika maikona orongoronina na vadibadika any zareo io sy ampiasainy zareo io de manome aretina ho an'ny vahoaka malagasy ao amin'ny sud ao. Nefa tsika malagasy rehetrarehetra ve afa matsiaro ny fizaliany ao amin'ny sud ao. Mantany tena ry amin'ny nord arina ndray nahitana vola, nahitana vatosoa, tsy haiko na safira inona izy, inona fa safira inona, de inona de nahitana inona volamena koa tao amin'ny anina tao, tao ambanin'ny taniny tao de nataon'zareo inona koa de alaina koa teo vonoina daholo koa le villageois. Tanareo nefa tsika mbola tsy mahay mitambatra andeha hanampy an'izany. Ary havangan-drano any Morombe je sais plus quoi, any havangan-drano tany ny tanin'ny olona any angalarin'ny zareo daholy. Misy an'izany hoe gadrana zany le olona tompo-tany. Gadrana le olona tompo-tany de mila mandoha vola be vao tafavoaka ao. De na ny plus-plusinao aty raha na ny ananao raha indraindray tsy afaka mamoaka any zareo any. Satria be de be loatra le olona gadrana, satria be de be loatra le tany mangalarina. De tsy mbola mahay mirahina ihany tsika malagasy. Fa raha tsika satria naninona fa problème io problème les séances. Tanareo le séance le anao ana pacifiste, non naninana tena findraporo mihitsy. Rehefa ianareo zay niady zay ianareo nangalarana fandresenareo. De nareo ve iady hoe azanao anana pacifiste. C'est l'intérêt des néocolonialistes hoe anao ady pacifiste zany tsika. Satria maninona? Satria ny ady pacifiste tsisy raha latsaka, tsisy ninona, tsisy ady. Donc tsisy vokany. Tsy mamokatra zavatra io. Taizonareo mbola na de les conditions tareny mbola nisy raha latsaka be de be zay mbo de misy ady pacifiste. Azonareo tiky tenena. Fa za mampime
na les monsieur pacifistes, na Martin Luther King qui était édulcoré, hein, son tarn, hein, par rapport à Malcolm X. Nisy raha latsaka, hein? Maty ano finoana ihany. Le pacifiste zany moto hoe tsara au niveau occidental hoe madio le izy zao mais non. Rehefa hiady ho anareo de miady jusqu'à la patrie ou la mort, hein? Fa tsy miady fotsiny hoe andeha hanao manifestation de mais non, il faut y aller. Il faut y aller. Ohatriny étudiant rehefa miady ho amin'ny boursany. Satria c'est une question de vie ou de mort. De zay mahatonga anjareo mahavita masampitsangana. Le zany le il ahoana zany atao. Voilà. De olona efa mitifitra, efa mamono ny vahoaka tsikelikely. Nareo gendarme reo arany mamono vahoaka. Le général le mivonondrareo eny latsahany azo ahoana. Nareo ve nafantatra ny tantara iny? Fatapatako ihany ny tantara iny fa ny fianakaviany no tsy miteny hoe aza tenitenenina. Satria matahotra ny tsisy vola tsy asony ny arenany rainy zareo, ny lovan'ny zareo, satria bloqué le andry. Nefa reny tantara tsikelikely isaky ny rehetrarehetra reny ça a l'air d'être anodin, fa reny tantara tsikelikely reny no tokony tambatra. Ndavara inona tokony atao zao hoe na de manampy an'le olona zao ohatra zao hoe ntan'le olona misy mangalatra tena mamy vola. Efa aveo le olona antanina hoe tokony hoe mifanaraka koa zany tsika manao ohatrany hoe réseau zany hoe rehefa misy olona mba voko de na koa mba manampy. Tsisy io, tsy otsony le olona nampinao iny tsy otsony iny rehefa aveo. Azonareo ny tiako tenenina le fitiavana kely, fitiavatena kely ny kindina alika. De ianao zany manampy, ianao zany mandefa mamatsy vola. Fandrareo zany tsy hetsika mitsy iny rehefa ohatra zao hoe olo-kafa anondrareo fo. Zay ny kindina alika aminy. Nefa andrareo voa napinao. Ka le olona andrasana hetsika raha mbola losany mijerijery ery le tir low cost be le mano be le tena moa que foutage de gueule. Razana tena moa que foutage de gueule. Non même dans ma fête du village. Na fête de village quoi raha. Mbola mamy zavatra tsara noreny. Kratos en plus. Rehefa za zay manao fête du village tamizako mbola secrétaire de mairie, secrétaire général de mairie. C'est une image méritritra hoe secrétaire. Maintenant j'étais secrétaire général de mairie. De rehefa ohatra zao hoe manao fête sy manao animation de gratos, c'est gratuit. Tsy mandoa 500 ariary. 500 ariary sa 5000 ariary. Tsy haiko ohatrina no aloha andeha hijerijery mitsifitra kely ery. Satria efa lasa ina moa tiako tenena, lasa attraction comment dit-on ça? Attraction vaovao ny mandeha mijerijery j'en peux plus. Ohatra nataony Sislik tamin'ny androany ve zany no tokony atao ve zao foana ny tokony atao rehefa andeha hiady de mila mijery mpanandro. Za koa ngewa za mitena zay teo ohatrany hoe iala tena olona tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino Andriamanitra amin'ny vasasa. Fa mila mijery mpanandro rehefa hiditra an'io 13 mai io zany de mila mijery mpanandro. Rehefa tianareo andeha tsara io zavatra io de mila mijery mpanandro lohany, zay ny voalohany indrindra atao. De mifaharoa tsy le mpivavakavareo mitsy ny afatafavoakanareo fa rehefa ady antanindrazana de razana. Azonareo ny tiako tenena
ato an-tanindrazana de ny razana no atsona fa tsy ny Andriamanitra Jesosy sy ny Ave Maria sinany reny tsy Andriamanitra reny tsy razambe anareo reny ko reny ny andeha ho atsona. Donc rehefa miady ho an'ny tanindrazana de razana alony miaraka mitsangana ho an'ny razana rehefa miady ho an'ny tanindrazana de rehefa veo de mila mino fa mila finoana ny tenanao io, mila finoana ny cause ampiasainao io satria raha ianao tsy mino ny cause-nao tsy tsangana ianao. Mino ny fiovana hoentinao, mino ny zavatra tianao apetraka am'izay, mino zany ny projet hoentinao eo. De rehefa ianareo mino de mahavita manome ny tenanareo, manome ny ainareo ho an'ny tanindrazanareo. Fa raha mbola le andro ny eo ambony pofoareo ka raha nareo mieritratra hoe aty pasifisa no tafavoaka de mivery de mila nemany mandritra ny taona maromaro satria tsy pacifiste mihitsy ny ça a tué dans l'œuf la ferveur ny génération future. Tiako tenena hoe pitehandrareo anatiny pitehandrareo mihitsy pitehan'ireo C11 reo ny adiny génération future de mila miady ohatr'izay tsy miondrika zany fa mila miady mitsangana satria nareo ny olona mantsy mieritratra hoe rehefa miantso andrasana de hoe miondrika andrasana tsy tenisany miteny tsy tenisany mbola nahita ny teny hoe ny rasana ny tokony ondrehana. Ny rasana miandrandra ny rasana miandrandra amin'ny futur de nareo tokony hitsangana fa tsy tokony ondrika pory. Zay de mila zay ferveur zay, mila zay finoana enjana be de tsy olona be de be ny ilainy nanakifolo fotsiny manana an'izay état d'esprit zay de mirava ny tanàna. Olona tsisy conviction eo amin'ny fasinareo, olona fitiavam-bola eo amin'ny fasinareo, olona tia tena kely eo amin'ny fasinareo. Rehefa tena votenareo hoe hiakatrinareo reo no mitsatsaka voalohany indrindra makafy eo amin'ny privé mitsoka. Reo tsy avitininina zany rehefa manomboka latsaka ny raha eo. Zay fa zany tsy mbola kopitsika malagasy, mbola tsy takatsika le zavatra. Zay kosa mijerijery aty à Lyon fetiny hoe gratis courrier gratis tena zay mihitsy tena zaho tena tapaka antsiny aiko mijery alezy masaina mbola mandovola ihany le vahoaka malagasy efa manefa tsisy jiro de attraction. Elelena moi j'en peux plus nasako maratera oma minatsa efa zaka efa tsisy feo efa tsisy inona fa j'en peux plus eritreretinareo zany hoe andeha hiavite olona zany za de azaiko mijery ny sapinko izy de ça clignote mais mon sapin il est beaucoup plus beau raha hoe ny décoration en sapinko mbola tsara noho tsy décoration andrala décoration chipo manle manompoky no mbola payena de mbola merci président. Lelena j'en peux plus de misy de tena mandeha andeha hijerina any tanana tsako le marary ty no tsy nivoako nakany Paris fa raha nareo mahita ny illumination à Paris en plus c'est gratuit nefa dans les grandes dans les grands centres commerciaux et tout le tralala et centre commercial encore mbola hoe nefa tsara filmeko anareo nefa tsara fa mbola hoe ina reny tiako tenena mbola hoe tsy tena le hoe haut de gamme fa raha ohatra nareo mijery tena hoe haut de gamme de ny amin'ny Galerie Lafayette iny amin'ny Galerie Lafayette nareo zany natao hoe enjana les illuminations sont gratuits tanareo
Mijery hoe miditra ao ianao a, na te hijery fotsiny anio, misy fianakaviana be dia be aty andafy a, ande hijery fotsiny anio. Sur les Champs-Élysées, c'est rien, c'est pipitsa. Comparé nani Galerie Lafayette. Les illuminations de Galerie Lafayette. C'est là hoe enjana sady zay gratuit. Fa tsy manne mano be bory. Ne mampalahelo be farany tsy feton'ny mpanao feta-bory. Feton'ny mpanasa lamba. Tena mampime be, moi j'en peux plus. Je dis mais comment peut-on se foutre de la gueule du peuple autant? Tu vois, comment peut-on faire ça? Coucou Ant, coucou ma Patty, cœur sur toi. Cœur à paix sur toi. T'essaies no tiako resana anareo hoe nani. Je vais arrêter. Nani mpitondra religieux, c'est les grands dirigeants religieux comme le cardinal. Na reny ara efa miteny hoe sitrapon'Andriamanitra no mampantatra Madagasikara fa sitrapon'le andry. Rehefa izy zay niteny hoe sitrapon'Andriamanitra de sitrapon'iza zany. Tsy maintsy hoe misy sitrapon'olona io na misy sitrapona entité fa sitrapon'le andry matoantsika malagasy manne maniny sy manitra. Sitrapon'ny député manana 4-4 be dia be, jereo tsara ny arenandry zareo a, de jereo ny arenan'ny malagasy. Jereo ny arenan'ireo mpanankarenareo a. Moi je vois des gens, ils sont des Bugatti. T'imagines un peu dans un pays où il n'y a même pas de route. Ils ont des Bugatti. Bugatti. Là où j'ai vu mes premiers Bugatti, c'était à Monaco. Hein? Des Bugatti, Ferrari, tout ça, les Porsche et tout tralala. Le lalana am'zany am lalana manne mano be bory. Ny arenan'zareo a, et c'est misy un creux, misy gouffre entre an'le manitra kely sy le mpanan-karena be ao Madagasikara. Takoa le sipale misesta be le hoe sy zanaka mpanan-karena ka va tenisany za je m'inclus dedans. Et anteny ko anareo faute coucou mato Madagasikara tsy mandroso. Je m'inclus dedans. Nya zanaka mpanan-karena. Oui, je suis d'accord. Ny tontonay sady be dia be ny généraux, be dia be ny ministre atao, be dia be ny conseiller tao. De fantatrinareo tsara zany ny dikan'izay. Ce sont des old money. De na dikan'izany nampiana ny maniny tanindrazana zany na tonga anazy niakatra ny sasany. Sasany tsy ny anaiky. De niarana plasina ministre fa be dia be ny nanaiky. De napitika izy amin'ny tanindrazana. Mampiana ny maniny. E ny mampimeanala izy le faly zanaka mpanan-karena avy any Madagasikara. Kindrendreniny. C'est grave, matonga na koa kera avy any ambany tanany ty. Moi, je suis partie des enfants des nantis. Ah, je fais très très bien partie de cette classe de la société. Oh. Nefa mamenatra napory any le izy. Tsy mahataitra anahy mihitsy rehefa zany ny tena kela frivaniny kela fa any ambany tanany iny, ça me dérange pas du tout. Parce que de zay de rehefa ohatra se hoe mahita an'le fasasakado tsy le fasasakado ny teny anao hoe sy nanambanimbany be fa nieritreritra izy ny olona rehetrarehetra lelenina matoa masy vita miteniteny an'izany le fasasakado de kindina likapory satria ray aman-dreny tena isany namaritra ny tanindrazana pory. Mais ça tombe ta putain de tête. Et si tu veux changer les choses, eh ben tu changes les choses au le fond même des choses. Tu fais comme moi. Tu te bats pour ta patrie. Tu te bats pour les gens qui veulent même pas se battre pour le pays. Voilà. Et c'est tout ça.
Moi, je regarde, hein. De mahita, de misy an'le zanakam-panakarena. Niara lehibe pour taminao, hein. Misy an'le zanakam-panakarena de la nouvelle génération, hein. De misehoanina be, hein. De vexé be pour hoe lasa nafa hoe ohatrany zay tsy ao anatin'izay catégorie lelenina ao anatin'ny catégorie pour tena fa nitandra za tena mbola manine manina ka tena tsy mbola mahatakatra pory an'izay a de tena zany olona manine maniny pory. Moi j'ai compris ça depuis que j'ai 8 ans. Depuis que j'ai 8 ans. Fa altaona zany efa maka comprendre an'izany zavatra zany. Ko lefa firy taona mbola tsy mahavita comprendre pory any hoe satria ndray amandreny tena koa ne mampisintona ny Madagasikara any farany ambany azo tena ny privilège tena pory Et quand tu veux quand tu veux vraiment faire changer les choses, change les choses d'une certaine façon et d'une certaine manière. C'est-à-dire, bats-toi pour ton pays. C'est tout. Bats-toi pour tes idéaux. Les idéaux. Même Voltaire a dit que tu nous l'arrêterais, nous va quand même un pouvoir. Hoe ny olona mpanakarena ihany zany afaka mitondra sy misaina ho an'ny manitra. Fa le olona mpanakarena misaina ho an'ny manitra, manne maniny bebory de ahoana zany? Bah, il faut changer le système. Ce sont c'est le siècle des Lumières, c'était quand, hein? C'était en 1700. C'était dans les années 1600, 1700. Donc voilà. Il faut changer la mentalité. Il faut mettre des nouveaux idéaux, surtout que il faut pas se calquer sur ni fomba fijereny fasaha. Mila miskalquer fomba fijerentsika malagasy. Tsy ho inona no entina inona no tiana ho à Madagascar. C'est fou quand même. Moi en tout cas, ça me fait rire. Je m'inclus dans la médiocrité. Miditra ao anatiny mihitsy any satria tsika no manaiky hoentin'ny olona manine maniny tsy misaina. Même Voltaire, il a dit qu'il faut une classe pensante. Faut que ce soit la classe pensante qui dirige. Mais ta classe pensante n'a même pas le brevet. Je veux dire, le président n'a même pas le brevet. Comment il peut penser? Comment il peut bien penser pour le peuple? Tu vois? Tellement il pense que à sa poche et il voit pas plus loin que ça. Qui met son pays dans la mélasse totale. Et ce sont pas des gens qui peuvent pas s'élever et qui peuvent pas, ce sont des gens qui ne peuvent pas élever aussi leur pays. Voilà l'exemple de dirigeants qu'on a en Afrique et l'exemple de dirigeants qu'on a à Madagascar. Et c'est le reflet de la société malgache. Ça pue la médiocrité. J'ai dit je m'inclus dedans, hein, parce que c'est quand même assez dur de se dire et de reconnaître que tu es la seule à pouvoir, à vouloir et à oser aussi bien dénoncer tous les problèmes à Madagascar en français, parce que tu vois, hein, les autres personnes hein, ne le font pas forcément. Hein. Les autres personnes ne le font pas forcément. Les lanceurs d'alerte, vous les entendrez jamais parler en français de ce qui se passe à Madagascar. Et même j'attends la génération, je vois des jeunes filles et tout qui sont suivies par je sais pas combien de milliers de personnes sur les réseaux, sur TikTok, etc. et qui n'osent même pas dénoncer le problème en Madagascar, qui ferment la bouche, alors que on est en train de voir une extermination d'un peuple. On est en train de se faire exterminer, lentement, sûrement, par la pauvreté, par une arme de destruction massive qui est Predator, et personne ne bouge. C'est ça qui est le plus
C'est ça qui est le plus révoltant. Personne ne bouge. Parce que on a donné l'os aux riches, hein. Le chien et le loup. Fable de La Fontaine. Bien pomper des opes. Parce que ça vient des opes. Misy koa anie le olona jambany tolitolotra kely ndray andro de roboka ka reny reny le vindraporo satria natolotra reny de et moi je me dis est-ce que on attend que ça s'épure et il y aura une de toute façon c'est pas aza meritratra hoe nareo ngita volo no tafiakatra eo hein satria mantsy le andry raha nareo mijery ministre le andry de tsy ho boribory daholony ao. Ils sont en train de faire une épuration ethnique. Ça, personne ne voit pas non plus. Tout le monde est... Hein? Et quand je montre du doigt le problème, on dit, ouais, mais elle veut... Matahotra be misy le andry, hein? Ça manonja du problème. Io matahotra misy izy mitady ady foko le sikala Cynthia. Mais c'est pas une question d'ady foko. Je suis en train de faire des alertes comme ça. Je lance juste. Ouais, tandremo. Fefa manomboka mandeha ny zavatra tadiavin'jareo ary efa depuis an'iny io ny tadiavin'jareo depuis an'ny colonisation tadiavin'ny vazaha hoe ny merina satria merina mahafinaritra ce sont des races malais nanana fantatra nareo tsara ny tadiavin'ny vazaha amin'izay tsy tiany mihitsy hoe ny afrikana no tafavoaka misy hoe ngita volo sy ny tariny. Ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de suivre leur programme du nouvel ordre mondial, qui est un monde unilatéral. Rien de tout plus. Efa mitsy ny fataon'le andry nareo ne mieritreritra hoe reo fatiny vahoaka kely minantsy finanareo mieritreritra hoe le andry tia anazy fa io instrument le andry io tanareo le varitra tandrazana amin'ny koveta reo instrument le andry reo fa reo no faty voalohany efa niteneniko anareo jereo tsara fandehanao Madagasikara reny ve afaka mampaye raha reny marary tapoka de reny ve afaka paye dokotera na ohatr'izany tsy mitsitra fotsiny sisa fa reny tena mampahantra Madagasikara mameno tanàna fa ka efa zay neny tadiavin'le andry une épuration de ça et ça va se faire raha tianareo fantatra avy miara menimenina daholo avy mais c'est en train de se faire hein. Et moi j'ai l'impression que il y a quand même un certain accord entre les rafales et moi aussi je suis pas la seule à le dire entre Rafale Manana sy le andry satria io combat io raha tena hoe mitsangana ao Madagasikara efa ela andry le andro no resy fa matoa anna mbola maintenir de misy an'io accord io fa zay niteneniko anareo zay hoe ny etnia anankiray ihany tianjareo asandrana ao Madagasikara ny sasany manemaniny daholo. Moi je vois tous mes oncles entrepreneurs qui sont obligés de fuir Madagascar sur la côte est. Mais bon, si on peut rien faire tant que les Madagascar... ils réagissent pas. Je peux te dire que tu peux en parler, ils réagissent plus. Ils sont embourbés dans leur vie quotidienne. Dans la tirama qui ne marche pas. Dans la pauvreté extrême. Donc en fait, ils ont même oublié leur histoire. C'est une histoire qui n'est pas si loin que ça. Hein. L'histoire avec le gouvernement de Rafale Manana. Où ils pouvaient manger à leur faim. Tu vois. C'est pas que manger à leur faim. Ils pouvaient prétendre à autre chose au niveau de l'avenir.
Parce qu'il y avait quand même une ouverture des frontières. Surtout, j'ai vu beaucoup de... À l'époque, j'avais un cousin, il a fait ses études ici, et en fait, il avait du mal à vivre ici parce qu'il n'y avait pas de bonne ici, ni de chauffeur, ni de majordome. Bien que ses parents avaient un super appartement à Bologne, hein, et de 4 pièces. Moi, je m'en souviens très très bien. Et il pouvait pas vivre parce qu'il était, c'est un enfant privilégié. Et il est parti faire ses études en Chine. Il est parti faire ses études en Chine. Donc, il y avait, à l'époque de Ravalman, il y avait quand même une ouverture de frontières. Voyez ou pas? Et ben, qui a permis à certaines générations, certaines jeunesses, à faire des études à l'étranger. Autre que la France. Donc, avoir une autre alternative. Non, c'est tout ça. C'est malheureux. Moi, je trouve ça malheureux. Donc, la conclusion de Cardinal, on revient dessus, c'est que c'est de notre faute si nous sommes dans cette situation-là parce qu'on accepte un dirigeant qui préfère sa propre famille et ses propres intérêts aux intérêts malagasy, aux intérêts du peuple malagasy, qui préfère orienter une arme de destruction massive en direction de son peuple. Personne ne bouge. La haute société sont, comment on appelle ça, sont, acceptent quoi. Ils acceptent et tout. Et la société et la basse société, il n'est que l'instrument de ce mec. Parce que croyez pas que vous êtes considérés comme des êtres humains. Vous n'êtes rien que des instruments, des pions sur un échiquier. Voilà, la haute société s'en délecte. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, c'est malheureux. C'est malheureux. En tout cas, itako tena mampalahelo be pour izy a. Le situation à Madagascar tena kindrina alika be pour tsika tsy mbola mihetsika ihany. De jereo tsara, efa fangalaram-bato be. De jereo tsika hoe ahoana fandehan'ny tovy Ravalomanana. Ho liona sa osaka kely. De ça, moi, je vois déjà que ce sera un petit mimi. Tanarao osaka kely. Tsy maintsy mandroso zany io ndray. Io Madagascar, efa niteneko anao hoe Madagascar androso fa tsy miaraka amile vahoaka malagasy. Il y aura une extermination, une épuration du peuple malagasy par la faim. Est-ce que vous savez que ici c'est déjà en train de se passer en plus? Dans le sud de Madagascar, Mumba ni Band, Lila. Sud de Madagascar, ils sont métis, ils ont aussi les interdits, ils sont crépus, hein. Le peuple du sud de Madagascar est en train de se faire exterminer. Ils sont en train de mourir avec le Faskamite, avec la radioactivité. Ils sont en train de mourir lentement. Le fait de rationner autant l'eau, de rationner autant l'électricité, le rationnement de l'eau, donc le rationnement aussi de tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est produit de première nécessité, qui sont des produits basiques, hein, des besoins basiques, sur le pyramide de Maslow. C'est-à-dire, c'est fondamental, sont des besoins fondamentaux, qu'on n'arrive même pas à s'ouvrir, qu'on n'arrive même pas à répondre. Quelle est la conséquence? C'est la mort. C'est la mort de tout ça. Mais ils n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe plus que la France. Et que l'Afrique ait des enfants. Pourquoi? Parce que la France est en train de faire
un déclin démographique. Je crois que c'est 1,7 enfants par foyer. Si je ne m'abuse, ici, ça veut dire qu'il y a un déclin. Alors qu'en Afrique, c'est comme multiplié par 4. Donc, vous voyez, n'oubliez pas que c'est la démographie d'un pays qui va faire que le pays soit puissant. On a bien vu avec l'exemple de la Chine et de l'Inde. Donc, ils sont tout intérêts à ce que les populations d'Afrique et la jeunesse africaine ne se développent pas, vu que leur population ici est vieillissante. Mais ça, nous, on comprend pas ça. On comprend pas. On sait même pas saisir cette chance-là. Si elle dit qu'il y a cette chance, c'est tondra fasaha mampinane many malakasy mampitondra malagasy any amin'ny faransiana sy io efa ny tena hoe io no tokony hitsapina io tsika ma population jeune atsika no ahatafavoaka atsika satria ny population efa me antitra efa ho faty daholo ny aty andafy pourquoi il y a autant de problèmes au niveau de la retraite? Ce sont les boomers qui sont là, qui sont en train de prendre leur retraite. C'est les enfants des baby boom. Et nous, en fait, on peut pas. On dit qu'on n'aura pas de retraite. J'en suis pas forcément sûre. Cependant, on peut pas pallier à ça. Parce que il y a pas ni naissance ohatrany tsisy dikany le izy raha ohatra jerena ohatrany zavatra tsisy ilana azy ny zavatra teneniko fa zavatra mitombona tsara io zavatra teneniko io zay mahatonga ny Leandry mamono ny vahoaka malagasy be dia be ny olona vonoiny tsy tamin'ny radara fa zaran'zareo ary maty daholo. Madagasikara ho androso matondra zareo mamaritra ny nosy be sy ny anona rehetrarehetra hipetrahan'ny vazaha any Madagasikara. Et pour éviter les révoltes, pour éviter la jeunesse qui va se relever à révolter contre les petits vieux qui vont dépenser leur thune en Madagascar, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution la plus radicale? Mantananareo tsy ny famonoana malagasy. Et quels sont les meilleurs éléments pour la France? Ce sont des gens comme Leandre Azuela qui sont prêts à fondre père et mère. En tout cas, il n'est pas prêt à vendre ses enfants, visiblement. Mais en tout cas, c'est même pas père et mère. Je dirais plutôt qu'ils sont prêts à vendre leurs frères et leurs sœurs. Les Malagasy, autres que leur clan. Pour une bonne extermination, une bonne épuration. Voilà, c'est malheureux. Donc, c'est pas la faute de Dieu. Aussi, ce n'est pas la faute de Dieu. Si Madagascar est pauvre, donc si ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de qui? Sur ce, les amis, très bonne soirée. Dalam tsy haiko hoe ahoana zany dalam mijery illumination sa ahoana fa raha ohatra hoe mbola ny fomba fiadivan'ny C11 no ataon'ny tovo Ravalomanana de hoe la paix tsika malagasy il faut attendre quelques années, il faut attendre une 50aine d'années, voire une 100aine d'années et voire peut-être pas du tout pour qu'on se relève. C'est-à-dire, ils sont en train de tuer dans l'œuf le combat de toute une jeunesse. Voilà ce qui est en train de se passer à Madagascar. C'est malheureux. C'est vrai, au TEP.